ONG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vovó. Mivaralila ny diplomasia malagasy amin'izao fotoana hoy ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana iraisan'ny pirenena. Tsy mipetraka ny fiandriana amin'ny pirenena ary olona tsy mahay miady ny tombontsoan'ny Madagasikara no voatendro majovoan'ny firenena any ivelany hatreto. Nanatanteraka fitokonana hitakinany andraisana azy ireo mpiasam-panjakana ireo mpianatra paramedy mivoaka ny taona 2022 hatramin'ny taona 2022. Fitakin izay tsy hijanona raha tsy mivaly ny fangatahana hoy ny fanazavana. Mila fahasahiana ny fanovana ny tantaran'ny Madagasikara hoy ny lohalistry ny kandida kolektifa ny Malagasy Avaradrano nandritra ny feonany tamin'ireo mpiara-mikatroka tao Akadinandriana santiona ny fandaniana lalàna hipakamarina amin'ny andavanandro ny Malagasy izay ilaina solombavamboaka vonona sy manana trakefa. Tapaka ny famatsimbola avy amin'ireo mpiara-miombonantoka ny velany ho an'ireo ankizy sahirana mahery ny 700 biazana ny Antsirabe antony famatsimbola mitetina 5 ampy 30 tapitrisa ariary no voahodikodina miampy fitaovana informatika sy ny maro hafa. Any États-Unis nanao fihetsiketsehana ireo mpomban'ny Palestiniana any amin'ny faritry ny Université Fantadaza maro tany an-toerany mpianatra 100 no nanao hetsika hitakina ny ampitsarana ny ady eo Gaza amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian'izay. Somafa 20 ny volana aprily taona 2022 akafaliany indray tombo-kilasy tombovavy no hitsidihana ny tokantranonao. Tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao manasanao ihany koa hanaraka izany. Avy hatrany makasika ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany no ndeha anokafantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Mivaralila ny diplomasia malagasy amin'izao fotoana izao hoy ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana iraisan'ny pirenena. Ankoatra ny fanindriana olona tsy manana ny trakefa ary tsy mahafantatra izay ho tombontsoa amin'ny pirenena. Mampametra-panontaniana ihany koa ny fipetraky ny fiandriana amin'ny pirenena manoloana ny fifanarahana toy ny eo amin'ny Madagasikara sy Maroka amin'izao fotoana izao. Ny fanjakana marokana izay laza ny antoka ny manontolo ny fametrahana ny masovoan'ny Madagasikara any an-toerana raha ny tatitry ny filakevitra minisitra farany teo. Etoan'ny fanjakana marokana ny famatsimbola amin'ny fametrahana ny masovoan'ny Madagasikara any an-toerana araka ny tatitry ny filakevitra minisitra ny 4 aprily. Hofatrano fampandianana ny masovoatra amin'ny fampitaovana azy. Ho raisin'ny fanjakana marokana ny tanana avokoa. Ny fandefasana noty mamaritra ny toerana ametrahana ny masovo sy ny fanindrena ny ambasador'i Madagasikara ny an-toerana no andrasana amin'ny fanjakana malagasy ka mampametra-panontaniana izany manoloana ny fipetraky ny fiandriana amin'ny pirenena. Ambonin'izay tsy maimaimpona ny takalony io an'ny fanjakana marokana ka ilaina fahamelona hoy ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana iraisan'ny pirenena. Efa fantatsika ny tantaran'ny firenena rotota satria ny mpanjaka marokana tamin'ny fotoan'androny dia tety Madagasikara no nialokaloka. Raha izay faharoa manaraka an'izay ny marokana dia miverina ao anatin'ny vondrona afrikanina. Zany hoe Maroka zany zao dia manao offensive diplomatique ngeza be ary Madagasikara dia ao anatin'izay cible izay. Tsisy maharatsy azy raha ohatra ka araka voalazako teo ny toe-karena no mahasoantsika raha hitondra an'ireo mpamatsy volo ireo fa araka ny raha ny diplomasia amin'ny ankapobeny raha fahitako azy manokana dia mila fitandremana ngeza be satria eo akaiky eo Algéria manana ambasady tsika ao Algéria ary ny problema raha hikasika ny Maroka dia izy manana olana territorial ohatra tsika Madagasikara koa tsika mitaka an'ireo nosy kely ireo i Maroka mitaka ny Sahara occidental. Raha jerena amin'ny resaka ekonomika dia tsara izay fa raha amin'ny zavatra hafa amin'ny diplomasia amin'ny ankapobeny
beny a mety ny hoe fiandrianam-pirenentsika ve a manahirana koa satria ao anatin'izao fanatontolony zao a ny sistany dia atao hoe sarotsarony fotsiny fa de ankoatra ny fisoloana tena sy fampahafantarana amin'ny Madagasikara amin'ny any velany misy ny fanamby andrasana amin'ireo mazovoa malagasy mielipatrana manerana ireo firenena maro ho ity manampahaizana momba ny fifandraisana iraisan'ny pirenena ity. Isan'izany ny fisarian'ireo mpampiasa vola ho avy eto Madagasikara, tranga izay tsy hita taratra raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao ka tokony hametrahana masotsivana mazava amin'ny fanendrena ny masovoan'ny firenena. Saro fantatra dia fitondrana tany aloha tany dia ny hoe ny ambasadora anankiray dia tokony hitondra mpamatsy vola 3. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana dia raha mahita ka sarotra ny teny hoe tena mamokatra ve ny ambasaditsika tsika aloha amin'izao fotoana izao tsara ho fantatra koa fa eo amin'ny 20 eo ny masovoantsika any ivelany any ambasady anankiray zany dia mifehy juridiction maromaro dia aiza ho aiza ny koan'izay a mihoatra ny zavatra vola miditra aty amintsika ny tombony azo aty amintsika dia tsika no mijery aiza ho aiza ny firenentsika. Nisy koa resaka hoe anao recrutement na ambassadeur ohatran'ireny recrutement na membre mpikambana amin'ny gouvernementa reny misy corps ohatra ao anatin'ny ministère ny raharaham-bahiny io ary anisany mahasarika ny zany ao anatin'ny corps zany ny fametrahana n'ireny ambassadeur reny fa tsy mpanao politika fotsiny fa teknisiana izay niofana manokana mikasika ny diplomatie ka raha tsy mafehy ny diplomatie io a dia mivaralily izay diplomatie économique izay a. Raha toerana saripady stratejika ahafahana mitrandraka ny tombotsoam-pirenena ny sany ny mazovoa, tsy mahay mitrandraka izany ny fanjakana malagasy hatreto. Tsy magaga ho ity manampahaizana momba ny fifandraisana iraisan'ny pirenena ity raha ireo firenen-kafatrano no mamaritra ny zava-drehetra amin'ireo fifanarahana iraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany. Ny fanjakana malagasy izay zary manaratra ny rano ary tsy afaka ny mandoda tabatra tony amin'ny fitakiana nosy malagasy. Fa tsy tokony ankininy ny fitondram-panjakana amin'ireo mpiara-miombona antoka-rabola sy ara-teknika avy any ivelan'ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy ho ny teo anivony CCOC na ny collectif des citoyens et des organisations citoyennes tokony manao ny ezaka ary mampiseho ny fahavononana ny fanjakana fa tsy toy ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ny vahiny no sarotiny fa ny fitondrana tsy manao olona raha-pamena ny fahasalamam-bahoaka ankehitriny avy ity nokolona. Adidy aman'andraikitry ny fitondram-panjakana ny miainy fahasalaman'ny vahoaka ao aminy tsy izany ho zava-misy eto Madagasikara ankin ny fitondrana rajoelina amin'ny vahiny ireo mpiara-miombona antoka arabola sy ara-teknika izay fahasalamam-bahoaka izay tokony maka anjara bebe kokoa araka nolazaina hoe tokony hoe isika aloha no maka no mandray amin'ny tanana le financement ny fahasalamana ary indrindra moa ny vaksiny atantsika ka tena tsy maintsy manao ezaka mafy tsika ary tsara raha hoe ataon'ny fanjakana lara-pameana izay vaksiny izay amin'izao. Tokony misy paikady mazava ary paikady niarahana mifandinika fa tsy hoe ny fanjakana rery no manao an'izay fifandinihana sy fanapakevitra izay. Fantatra fa ny CSB no tena hoe varavarana voalohany ahafahan'ny olona misitraka ny fahasalamana kanefa ny fantatra amin'izao fa mbola misy ny CSB izay tsy misy dokotera mitantana an'izay CSB izay izany hoe tsy afaka misitraka fahasalamana ny olona amin'izao. Fa eo koa moa zany ilaina koa le hoe tsinjara tsara kokoa ny olona ao anatin'ny fahasalamana satria hita fa mivangongo na ty amin'ny tanànan-dehibe zany no tena hoe mivangongo ny dokotera ny olona anatin'ny fahasalamana kanefa tsy any tena hoe ilaina an'zareo. Fa eo koa moa zany hoe mila ampitomboana koa izay hoe effectif ny fahasalamana izay satria fantatra koa fa tsy ampy raha jerena ny filana raha jerena ny torohevitra amin'ny raisam-pirenena mbola lavitra tsika amisan'ny dokotera. Tsy aivina tsy mbola natao vaksiny hatramin'ny nahaterahany 20 isanjaton'ireo ankizy sy latsaky ny 13 taona zaza latsaky ny eritaona mahery ny 3 tsy ihany koa no tsy mbola vita vaksiny mihitsy na antsona hoe 0 dose araka ny tatitry ny UNICEF. Ny filan-kevitry ny minisitra nivoaka ny alarbiteo no namoaka ihany koa
fa ray faingoroa tapitrisany zaza eritaona hatramin'ny 7-10 volana no tsy vita vaksiny mihitsy da remarika izay ambony ary efa fantatra hatriny ela fa tokony anaovana hetsika ity fanaovam-vaksiny zaza ity ho fiarovana azy ireo. Araka ny fanairan'ireo fikambanana sy firaisamonim-pirenena tao anatin'izay taona maro izay, ankehitriny ny fanjakana voataitra ka anao ilay grand rattrapage des enfants zéro dose et sous-vaccinés tranga izay manamafy ny tsy fahaizany tantana nefa fahasalamam-bahoaka no resahana, tsy hoe filovavao ka hoe tsy nanao ny teo aloha fa efa teo ihany fa asa hoe inona no natao tao anatin'izay 5 taona 6 atoandro nitondrany Andry Rajoelina izay ho ny mpanara-baovao. Mety tsy mahagaga raha ilay filoha fa ny minisitra miandraikitra mivantana izany ny départementa ministérial izany ihany koa, tsy hoe minisitra vao notendrena amam-bolana fa efa hatramin'ny volana aogositra 2024 no niandraikitra izany ministera ny fahasalamam-bahoaka izany. Fa variana tamin'ny inona ireo tompon'andraikitra ireo ho ny mpanara-baovao no izao vao ikoropaka ka hanao ilay grand rattrapage izany. Zaza malagasy anefa no resahany eto, zaza tokony atao vaksiny ho fiarovana azy amin'ny aretina maro samihafa satria ho marefy mandritra ny androm-piainana noho ny tsy fisian'ny fiarovana. Nefa izao tsy natao zava-dehibe izao tao anatin'izay taona maro izay. Andrasana ny fantanterahana izany amin'ity indray mitoraka ity. Eo ihany koa ny fampitaovana ny tedi-bola atokana ho an'ny ministera ny fahasalamana ary ny fampitomboana ny isan'ny mpitsabo. Anton'izany tsy nisy ny fampandrosoana azo antenainy raha tsy salama ny vahoaka, mahatonga ireo firaisamonim-pirenena toy ny collectif des citoyens et des organisations citoyennes anamafy ny ajisisika sy ny aitaky amin'ny tokony anaovana lahara-pahamehana ny sehatra ny fahasalamana eto Madagasikara. Ao anatin'izay tontolo ny fahasalamana izay hatrany nanatanteraka fitokonana itakina ny andraisana azy ireo ho mpiasam-panjakana ireo mpianatra paramède nivoaka ny taona 20 hatramin'ny taona 20 teo anivy ny Institut de formation interrégionale des paramédicaux manerana nosy tamin'ity androan'ity tonga teny anivy ny ministera pia izy ireo saingy tsy nisy nandraisy nanome fanazavana mahakasik'izay fitakina izay tsy hijanona raha tsy valany fangatahana ho izy ireo tamin'ity androan'ity. Daniela Minoaso. Nidina an-dalambe nilanja sora-bavety tetsy amin'ny fatriny ministera ny fahasalamam-bahoaka Mboda androany ireo mpianatra sortant teo anivy ny FIRP na Institut de formation régionale des paramédicaux manerana nosy. Noroana tsy navela hitry ny fatriny ministera izy ireo raha tao anatin'ny fatra no saika natanteraka ny hetsika ho fanairana ireo tompon'andraikitra. Tsy nitsakana ny fitakina nefa io fandroany io. Ireto mpianatra ireto izay tsy mbola voaray ho mpiasam-panjakana hatramin'ny androany raha tokany ny taona 2020 ndraiky amin'ny 2020 ary ny taona 2020 no efa navita ny fianaran'izy ireo. Ny fitokonana taonay androany zany dia fitokonana fitakina ny zoanay. Inona moa le zoanay zahay zany tokony ho priorité amina resaka recrutement na paramètre atao amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Dia nefa zahay efa ela no nivoaka, efa tany amin'ny taona 2020 hatramin'izao 2024 tsika zao mbola tsisy foana ny recrutement anay. Tsy anasa zay noana ny ray aman-dreninay sahirana na mpianatra anay zao zay hatramin'izao mbola tsy anasa. Ny projet sy ny hôpital privé rehetrarehetra tsisy mandray anay satria efa nanao engagement amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka zay. Tsisy mandray anay intsony ireo satria zay tsy afaka miala amin'ny fanjakana. Nefa hatramin'izao mbola tsy mivoaka ny mbola tsy recruté zay. Nefa ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mahazo poste budgétaire foana zay afaka irecrutena ny mpianatry ny FIRP isa-taona. Ary tao aorian'ny Covid-19 tena nitombo satria fantatry ny fanjakana tsy fahampiana teo amin'ny ministera. Fa hatramin'izay ny mpianatry ny FIRP priorité foana raha mbola misy recrutement na paramètre teto Madagasikara. Ka ny takinay zany dia hoe averina ohatrany teo aloha ny FIRP hoe priorité amin'ny recrutement. Raha iverenana efa nisy ny hetsika fanairana nataony ireto mpianatra nivoaka teo anivon'ny Institut de formation interrégionale des paramédicaux ireto ny 20 febroary lasa teo. Nisy ny fifampiresana tamin'ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka taorian'izay raha nambarany ireto mpanao fitakina ireto. Ary tamin'izany no nampanantenana azy ireo fa ho raisina ho mpiasam-panjakana ireto mpianatra navita fianarana teo anivon'ny FIRP ireto.
Namafisin'ireo mpianatra tamin'izany fionana izany fa efa betsaka ny fampanantenana ary nanomezana feim-potoana fa tokony ho tanterahana ao anatin'ny zatoandro voalohany hitondrany minisitra Zely Randriamanantany ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izany fampanantenana izany. Efa dila nefa io zatoandro io ka nangataka fionana ireo mpianatra ny amin'ny toiny io fampanantenana io saingy tsy nisy nandray. Maro ireo fampanantenana nataon'ireo minisitra raha ny fanazavana saingy toa famonoana hafa izany fa tsy misy tanteraka akory. Ny fitakina izay toy ary mafy raha tsy misy ny valiny mafapo avy amin'ny ministera raha ny fanazavana. Ny fandraisana ampiasan'ny fahasalamana izay tokony atao lara-pahamehana ny manoloana ny tsy fahampian'ny mpitsabo eny anivon'ny CSB sy hôpitaly manerana ireo tanan-dehibe sy any ambanivohitra. Raha tsy karakara vokatra izany ireo marary noho ny tsy fifanarahan'ny isan'ny olona mila fitsaboana sy ny mpitsabo mandray azy ireo. Manaitra ihany koa ireo mpisehatra amin'ny fahasalamana ny amin'ny tokony hijerena sy hanatsarana ireo hôpitaly mpanjakana efa nisy hatramin'izay. Efa hosa ny foto-drafitrasa tsy mifanaraka amin'ny filan'ny marary. Tsy tokony hamaika ny fanarenana hôpitaly izay lazaina fa manara-penitra fa ny eo aloha no tokony hatsaraina na ara-pitaovana izany na inisan'ny olombelona mandray ireo mila fitsaboana hanamafisana ny fanaraha-maso manoloana ireo fitakim-bola samihafa eny anivon'ireny hôpitaly mpanjakana ireny. Ankoatra izay mitaky fitantanana mangarahara sy fanazavana avy amin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ireto mpianatra nivoaka teo anivon'ny firipa ireto ny amin'ny antony tsy mbola andraisana azy ireo ho mpiasam-panjakana. Na efa feno azany fepetra samihafa metrahana ny NRCM na l'autorité nationale de régulation de la communication médiatisée hodiny fanjakana tony tsy misy ty rafitra ity hatramizao ny NRCM izay manana andraikitra amin'ny fanaraha-maso mandrindra lafo ny serasera amin'ny hainy mandritra ny fotoam-pividianana toy izao. Henri Florian. Tepaka maro no tsy mbola tafapetraka araka ny tokony ho izy mba ahafahana mazo ny fividianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny lalàna momba ny fividianana izay lokany ny mpiantsehatra isan-tokony tsy mbola tafapetraka manaraka androany ihany koa ilay antsoina hoe ANRCM na ny autorité nationale de régulation de la communication médiatisée na efa feno azy ireo fipetra rehetra ahafahana mametraka ity rafitra ity ao anatin'ny tontolo mpividianana. Anatin'ny fikarakarana ny fividianana tanteraka isika izao ary tokony ajaina avokoa ireo lalàna rehetra ilaina ny fametrahana ny NRCM ity rafitra ity izay isany antoka lehibe ikirakira ny fividianana madio sy mangarahara ary iarovana ihany koa ny zo ny kandidat tsirairay avy. Tao anatin'ny 5 taona ny tantanana tao anatin'ny mandat mandat lanim-bahoaka Andriamatoa Andry Rajoelina dia efa feno ny fepetra rehetra fa tena hoe tsy lahara-pahamehana ka io mitovy amin'ilay hoe misy lalàna atsangana izay lalàna mifeny serasera sy ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara dia mametraka hoe tokony hipetraka ilay ANRCM le fahefan'ny ANRCM ve no lasa misakana tsy hananganana azy amin'izao fotoana izao satria ao anaty fifidianana zao tsika dia tokony ANRCM no mandrindra hoe tahaka ny ahoana ny fotoam-pitenena ny candidat ao anatin'ny haino aman-jery rehetra le haino vaky-jery rehetra io fa tsy hoe ny haino aman-jery mpanjakana ihany fa mampatsiahy fotsiny hoe le hoe CENI no mifehy izany tamin'izany fotoana izany le izy moa lasa hoe ohatran'ny ny vonjimaika foana eto Madagasikara ny lasa maty tamin'izany fotoana izany fepetra vonjimaika io satria tsy nitsangana ny ANRCM dia ny CENI no mandrindra ny fitenenana ao anatin'ny haino aman-jery mpanjakana fa noho hoe fahadosoan'ny fanjakana ny tsy mampitsangana ilay ANRCM dia tsy handeha hanery ny tsy miakina ny fanjakana tamin'izany fotoana izany CENI amin'izao fotoana izao dia lasa ohatrany hoe manao izay tiany araka ny vola famezivezy ny any amin'ny tsy miakina zany amin'izao fotoana izao fa ny ao amin'ny fanjakana ihany ny mbola voafetra. Rafitra iray tokony anara-maso sy handrindra ny lafi ny serasera amin'ny haino vaky-jery mandritra ny fotoam-pifidianana araka izany ny ANRCM ary tokony efa tany amin'ny fiandohan'ny volana septambra taona 2024 no nijoroany saingy nodia ny gouvernement tatariny ny premier ministre tsy Christian Adino na tsy norarahina tsotra izao izany barengo mipetraka araka izany ny antony tsy nananganana an'ity ANRCM ity. Fanaraha-maso sy ny fanasaziana ny haino aman-jery ny mpandrarano ny haino aman-jery dia le ANRCM dia tsy atsangana ilay izy amin'izao fotoana izao. Inona ny antony tsy lahara-pahamehana ve zany itsiny ny fitsipy-dalao tena mazava eo amin'ity resaka haino vaky-jery eto Madagasikara ity dia anjarany tsirairay no mametraka hoe izany ve tsy vita tao anatin'ny 100 andro izany ve tsy vita tao anatin'ny 5 taona nefa tena tokony hiditra amin'izany satria misy andraikitra azon'ny ministera istahana tanteraka amin'izay zany eo le mametraka tsika amin'izay fotoana izay hoe
tena tsy mitanila ntsony tokoa ve ny resaka serasera eto Madagasikara, malalaka ve ny resaka serasera raha mipetraka ilay ANRCM ka mavita le asa fa tsy hoe olona amboamboarina koa ny andrafitra le izy eo dia izay mbola tsy tombombana ve zay inona dia ny fanontaniana ngamba hapetraka any amin'ny tokony initiateur n'io zavatra io ny ministera ny serasera izay mijoro amin'izao fotoan'izao satria izy no tokony miandraikitra ny fananganana an'izany, tsy izy rehetra fa izy no manomboka ahafahan'ireo ratsy mangaika izay tokony hanana solotena ao anatin'io dia any ny fanontaniana maninona io tsy hatsangana satria efa eo daholo ny olona tokony hanana solotena ao anatin'izany ANRCM zany. Hisoroana ny AI mety ho apetraky ny olona amin'ny fandrindrana ny lafiny serasera no antom-piasiany ity rafitra sala amin'ity ANRCM ity raha ny fanazavana trany ka tsy tokony isy antony tsy hananganany ny fanjakana azy ity raha toka efa feno ny fepetra rehetra ahafahana manangana izany autorité nationale de régulation de la communication médiatisée izany. Fataoriany atao amin'ny commune Mbomangakely sy Alasora Omaly nanohy ny fitetezan'ireo commune mandrafitra ny district Navaradrano ny candidat avy amin'ny collectif amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao ho an'ny androany ireo mpiara-mikatroka atao amin'ny commune Kadinandriana no tsidian'ny candidat ajo Andriananarivelo sy Ratavlahandry ary ireo mpiray-lisitra aminy fotoan'izay ny fanakalozan-kevitra toy ny ray aman-dreny sy zanaka momba ny raharaham-pirenena marary ny vahoaka eny fotony ary ny asa miandro ireo solivava ny vahoaka eny amin'ny antenne raharaham-pirenena maro ny ezaka efa vita ary tsy maintsy arovany ireny ho ny lisitra faharoa Ratavlahandry tamin'ity androanyity tsy vitsy ihany koa ny miandry isiny ny fanovany eto amin'ny distrika ny Avaradrano sy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao fanovany izay mila fahasahiana sy fahavononana ho ny lohalisitra ajo Andriananarivelo ary manomboka eto ho lalàna hipaka amin'ny fiainana andavanandro ny olaniana sy ireo asa rehetra andaniana ny volam-panjakana hitera-boka tsomarina ho an'ny vahoaka maro anisa amin'izao fotoana izao andahoarantsika ny sombony faneho-kevitra nandritra izay. Akory zay nasana solombavam-bahoaka zany tsy hoe zay tianao solombavam-bahoaka akory dia anao solombavam-bahoaka ary zay ny ezaka fanovana ataontsika matoa zay mirahina amin'ny antoko samihafa amina fiaviana samihafa amina finoana samihafa dia mijery hoe iza ny olona tokony havita satria ny manimba ny malagasy ny manimba ny firenena dia zay rehetrarehetra milaza azo babany avokoa dia milatsaka hoe andeha anao an'izao dia izao any efa rano ny firenentsika za miady mba ho maimaim-poana ny fampianarana eran'ny Madagasikara ny fanapahan-kevitra raisina dia hoe andao anao teleférika tonga dia Kadinandriana nga zany teleférika zany vola tsy toko tsy foroana ange ny lanina amin'izany raha ny volalany amin'izany azo anaovana botso maimaim-poana fidirany ankizy-piany reto Madagasikara mandritra ny 20 taona satria 20 taona 30 taona tsika mamerina ny vola io zany ny joroana rehefa manao politika sy miady ho an'ny firenena mila mijoro isika mila samanova rehefa tsy mety dia tsy mety dia mila fanetretena dia mila fandeferana dia mila fanolora-tena ihany koa fa rehefa tsy manao an'izany tsika empolotona teo arivo Madagasikara dia zao tazantsika zao foana ho avy zao rehetrarehetra zao hiteny tseroa zay no natonga anay nijoro tsy moro zany hoe ady amin'ny fanovany zany fa fitombontsy antsika menakavy ny arovanao anaty zay no asan'ny solombavam-bahoaka zay no atao dia antsika dia Kadinandriana dia tsotra fotsiny hafaranako le izy tsy vita io raha tsy miara-miasa tsika. Ankoatr'izay nanentana ny olom-pirenena ho sarotiny amin'ity fifidianana manakaiky vahoaka ity ihany koa ireo candidat ka tsy anaiky ny endrika fanodikodinana ny safidim-bahoaka ho an'ny raha mpitso ny commune Anjeva sy Ambomalaza indray no hotsidiany reto candidat avy amin'ny collectif ny malagasy
ao amin'ny distrika na Avaradrano ireto. Fanovizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Tsy manaja ny voalazana lalàna velona ny fanatanterahana ilay projet présidentiel eny Andranotapahana ho ny association solidaire d'Andranotapahana Ivato tamin'ity androan'ity tany. Zay dia titre borné manana taratasy ara-dalàna no avy hatrany totofana amin'izao fotoana izao. Tsy misy fampandrenesana ao anatin'izay sa ve rehefa tetikasa ny filoham-pirenena dia afaka manao bonitolo hoy hatrany ty fikambanana iray eny Andranotapahana sy Ivato ity. Onona saina. Tany manatompo ara-dalàna ny antota taratasy titre borné ity eto Andranotapahana ity. Na eo azany tsondrara iny ny fitondram-panjakana mandritra ny fanatanterahana ity projet présidentiel la ity fa avy hatrany dia nasaina nanao ny asa ny orinasa ka nanotitra ny tany. Tsy nisy fampilazana mialoha na ambava na antsoratra nefa mazava ny voalaza ny lalàna. Tsika eto zao eto Andranotapahana dia manao lalana ireo sinoa ireo dia efa miditra ao amin'ny tokotaniko ery. Titre borné io tokotany io nefa tsy misy tsy avisé zay tsy misy taratasy tsy misy nininy tsy misy expiration tsy misy alalana mihitsy tsisy affichage na projet to toerana izy ity ma tsy lazainy zareo fa hoe utilité publique amin'ny travaux projet présidentiel ozy kanefa ny zavatra zany tsy eo ambany lalàna misy lalàna mifehana izy ity tsy maintsy misy ordonnance d'expropriation de prise de possession zay miainga avy any amin'ny président tribunal de première instance ary io mifandray amin'io zavatra io zany dia mbola misy taratasy dossier misy hoe acte déclaratif d'utilité publique aloha atolotry ny fanjakana dia acte de cessibilité procès verbal de commission d'évaluation ary certificat de consignation au trésor public vita zay zavatra rehetrarehetra zay zay zavatra efa nelohan'izay tsy natsinisy enquête commodo et incommodo dia nanao ny misy registre momba an'io zany fitipitinika vetivetika le izy dia misy enquête vita le enquête zany zay vao mivoaka le décret dia rehefa mivoaka le décret zany dia mandeha ny partie administrative dia ity zao amin'izao fotoana ity tranga tena enjana be satria io trongisiny amin'izao fotoana io tanàna titre borné propriété privée izy io tena atao hoe tsy azo kitikitihana mihitsy voary ny constitution malagasy tompoko zany zavatra zany tena hoe bodongerina sy manompitolo amin'ny fananan'olona zany zavatra zany sady mifandray amin'ny pénal ny civil tena zavatra tsy azo atao mihitsy nalaina-kery ny tany manantompo fa tsondrarahina ihany koa no mety ho fiatraikany tetikasa eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana dia tsy manaraka koa izy ity ny atao hoe permis environnemental tsy maintsy misy étude d'impact environnemental public izy io dia mifandray amin'le olona hoe zay reto dia manaiky fa tena mety amin'ny tontolo iainana ve ty zavatra projet ataonareo ty io tsy mbola misy travaux tsy isy nininina fa tonga dia hoe mety ve zay zavatra zay vao miditra zany resaka expropriation zany tsy nisy an'izany tompoko ty toerana ty fa tonga dia natao bitolo fotsiny tonga dia manao travaux ary amin'izao fotoana zao sady potehana ny laka zay zavatra tontolo iainana misy zavatra be dia be eto na ny resaka papango na ny resaka jerenareo fa zavatra terrain argileux ty ao daholo ny zavatra sakafony trondro amin'ity laka ty ny mpanarato ny mpanjono ny tontolo rehetrarehetra zany potika daholo amin'izy ity dia zao izy zao dia hatramin'ny propriété privée fananan'olona ato avy dia potehana tsisy alalana tsisy ninina lalana no atao eto izay tsy misy maharatsy azy ho ireo mponina ilaina kosa ankilany ny fanajana ireo tidy mandalàna isa-tokony teto tsy nisy ny fifampiresahana na teo aza niezaka fanatonana ny tompona andraikitra isanambaratongany hoy ny teo anivony association solidaire d'Andranotapahana Ivato ity fikambanana ity izay mametra-panotaninany amin'ny hoe angara efa tetikasan'ny filoham-pirenena dia afaka manao zay tiana. Iverenantsika ny fifandraisana amin'ny Madagasikara amin'ny any ivelany indrindra ireo mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika entitra amin'ny fanaraha-maso fampiaran'ireo fanarahana ny ekeny Madagasikara ahafahana manohy ny famatsim-bola eo anivon'ny FMI na ny Fonds monétaire international amin'izao fotoana izao nandefa hiraka eto Madagasikara hanao fanadihadiana amin'ireo rafitra miady amin'ny kolokolo sy ny maro hafa izy ireo anombana ny ezaka vitantsika amin'ny fitantanana mangarahara sy ny fametrahana ny fanjakana tsara tantanan'ela arany Efson.
fanjakana tsara tantana miady amin'ny kolikoly mangarareo amin'ny isha fitantanana ny isha volam-panjakana ireo no sivana apetraky ny FM misy amialohan'ny nisha isitra ny Madagasikara ireo fa fanampiana araboly manaraka akaiky ireo engagement no resy fanjakana malagasy ny FMI na ny Fonds monétaire international raha ny fanazavana ary tsy miamina fotsiny antsy amin'ny tatitra antsoratra fa amanadiady sy mijery ny zava-misy marina Antonina tongavany ireo iraky ny FM misy teto Madagasikara ijery asiano tombana momba ny ireo teboka izay hanotsindrin'izy ireo izay tokony ho tanterahany Madagasikara. Si misy ny karazana diagnostic zany diagnostic de la gouvernance zay ataony FMI. Ny FMI no ataontsika hoe institution internationale mijery akaiky ny fitatanana indrindra zany ara-économique sy ara-toekarena sy ara-bola zany. Ny azy zany diagnostic de gouvernance de tena accès amin'ny point macroéconomique. Ary ny tianay angatahana zany ary rehefa nangatahanay moa izany dia ny atsona ny FMI anao zay diagnostic de gouvernance zay. Raha jerenareo ihany koa ny site web ny FMI de efa maro be ireo firenena ny Afrika efa nanao ny diagnostic de gouvernance. Fa le izy zany tena accès amin'ny point strictement macroéconomique indrindra moa zany fa ny recettes sy ny dépenses ary les aspects de la lutte contre la corruption indrindra mikasika ny blanchiment de capitaux sy ny financement du terrorisme. Mivoatra atranty ny ady amin'ny kolikoly raha ny fanazavana ary misy ny fanolorana paikady vaovao izay atolotry ny eo anivon'ny CSI na ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité. Paikady national vaovao ho apetraka amin'ny ady amin'ny kolikoly isan'izany ny ady amin'ny kolikoly manodidina ny fikirakirana ny volam-panjakana. Ataoko fa apprécier zareo le nisy arrêté présidentiel zany lany tamin'ny 1er mars 2024 nametraka ny comité de pilotage ou une stratégie nationale vaovao io ary izy io ny atsasaky ny comité de pilotage de avy amin'ny SAC ny atsasany de avy amin'ny fanjakana ary misy représentation zany ny fanjakana ao anatin'ny comité de pilotage io misy engagement mihitsy ara amin'ny fanatotosana ny paikady vaovao io. Ny programme moa zany trimestriel le izy mbola en stade d'évaluation diagnostique tsika zao de omaly moa zay no nivory pour la deuxième fois ary efa manomboka ny asan'ny consultant international zay financé ny PNUD anampy anay zany amin'ny famolavolana ny stratégie vaovao io. Ny premier trimestre zany rapport d'évaluation et de diagnostic rehefa manomboka ny volana juillet de hidina any amin'ny faritra itsika rehetra i-consulter ny any amin'ny faritra satria tena tsy maintsy inclusif sy transparent io processus io. Ary io zany de ho publienay daholo ny étape rehetrarehetra sy ny zavatra vita fa araky ny efa voalaza tianay ho lany en conseil des ministres izy io amin'ny novembre ary ho présentena amin'ny vahoaka malagasy amin'ny décembre. Nisy androany ny fionana teo amin'ny iraky ny FMI na ny Fonds monétaire international sy ireo faharatsa mangaika rehetra miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Nitondrany ireo farafitra ireo ny tatitra amin'izay ady amin'ny kolikoly izay sy ny sakana amin'ny fampiarana ireo lalàna afahana mamongotra sy mampiana ny kolikoly eto Madagasikara. Izay ihany koa no hoentsika amin'ny seny vetivety ao anaty doka fohy mbola maro mifanadiadiana azy fa vao misongadana mbola hoentina aminao rehefa avy eo santiona ny fanodikodinana vola mitetina 5 amin'ny 30 tapitrisa ariary teo anivony nakany fitazana zaza Kambotiray tany Antsirabe izay nitarika ny fatapahany famatsimbola ny akany ity teo ihany koa ny fifandonana teo amin'ny mpitandron'ny filaminana Sirojolamy isa 5 tany Toamasina izay nandrika ny ratany antoerana tamin'ity androan'ity aza misaraka aminay ary rehefa avy eo no anarahantsika ny andindiny makasika izay. Paska sambatra miaraka amin'ny Zarakado ararodiny fihenam-bidy amin'ny Fil Prime sy Wikif Max 4G sady mbola toloranay écouteur earbuds tellement ihany koa ianao iainona mozika amin'ny fety miampy bonus méga isarifena amin'ny fotoana rehetra aza tara hatramin'ny 30 aprily ihany hitanao any amin'ny Telma akaiky anao.
Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Mamerina ny arabatra ny tomboka lasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity isantarantsika izay tsy tanteraka ny fametrahana ny tsena eny amin'ny arabe na Analakely izay tokony nanomboka tamin'ity androany ity. Antony mbola maro ireo fikarakarana tsy tomomba nahoany teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Etsy ankilan'izay ireo mpampiasa lalana sy ny ampahan'ireo mpivarotra miantso ny fiadidin'ny tanàna hiverina amin'ny fanapahan-kevina momba ity fikasana madika ho toeram-pivarotana ny arabe ity. Raha voatondro androany ny fanomboana amin'ny famelana ireo mpivarotra eny Analakely hivarotra amin'ny arabe araka ny efa fanapahan-kevitra niraisy ny fiadidina ny tanàna Antananarivo renivohitra. Tsy raikitra indray izany noho ny tsy fatomombanana raha ny fanazavany tompona andraikitra eo anivo ny fiadidina ny tanàna Antananarivo. Ity fanapahan-kevitra fanomezana lalana ireo mpivarotra ampiasan'ny arabe ity izay nanaitra ireo mponina teto Antananarivo renivohitra. Tao anatin'ny taona maro, nenjaina ireo mpivarotra rehefa nanelingelina ny fifamoivoizana ary amin'izao fitantanan'ny PDS izao omena lalana indray. Ankoatra io, ny Analakely sy ny manodidina izay isan'ny toerana ahitana fitohanan'ny fifamoivoizana mandritra ny taona maro, nizao kasaina eny izao indray ny fahafahan'ny fiara mampiasa ny arabe. Azo antoka fa isy ny fitohanan'ny fiara ho ireo mpamily fiara fitateram-bahoaka sy fiarakaretsaka ary taxi motora miroso amin'ny fanapahan-kevitra io ny commune. Arabe ny tena marina ho an'ny mpamily fa tsy amin'ny mpivarotra. Le voka-dratsy le lalana meatery dia izay ao anatin'ny asanay zany lasa sahirana be zany hitondrana le tômôbily ary ny enjehana an'ilay karamanay. Dia faharoa fahatelo manarakarak'izay ny embouteillage efa manao ny ataony dia misy le olona na mivarotra tsisy fiarahamonina aminay fa manamaivana. Tsy mety izy tsy mety izy zany lalana dia hoe marina tena izy tsy mety io ary trottoir mbola sahirana ny olona mandeha dia ety ampovoana arabe ho tapahin'olo rehetrarehetra tsy mety. Ho an'ny mpandalo zany dia tena hoe voasembatsema na tsy fantatro tsony hoe aiza misy ny entana ohatra zao aiza misy ny entana ohatra zao ary nakapartina raha sahirana dia mandeha tokotra nefa ny fandriam-pahalemana hainareo ihany zay ny zava-misy tsika tsy milamina zany tsony raha zao fandeha ny zavatra ohatra zao. Raha tsy hivina apetraka amin'ny tsena amin'ny arabe io ireo mpivarotra teny amin'ny trottoir araka ny fanapahan-kevitry ny PDS sy ireo mpiara-miasa aminy. Tranga izay misy fiantraikany amin'ireo mpivarotra tsy voakasiky ny famindrana. Misy fiantraikany mihitsy le izy aty amin'ny fivarotanay zany le izy. Satria raha ohatra zao zay hoe ino zao misy ny mivarotra iny dia aiza zany zao le idiran'le olona aty aminay nge zany zao tsisy mihitsy. Satria tonga dia varotra daholo iny dia lalana kely ohatry zao dia ny olona tsy hisisisika mihitsy dia hisisika any mihitsy fa tsy mety hoe zay any hitany masony ihany zany tsy mety fa izy so aty amin'ny trottoir aty alavitra be aty mihitsy. Zao ary zao zay malalaka be tsy malavo. Diso hevitra ny fanjakana sy ny PDS Antananarivo raha nampitamy ny vahoaka no tanjony amin'izao fanapahan-kevitra sadasada tsy voahevitra izao ireo mpampiasa lalana. Ilay izy politiquement aloha dia tena hoe fanambatambazana an'ilay vahoaka aveo mba ilaminana ao anatin'ilay fifidianana satria zavatra hita sy zava-misy amin'izao dia ohatrany hoe tambatambazana kely ny vahoaka dia milamina dia aveo indray kapohana mafy dia mijaly tsika zany tsy manapidina intsony fa iny foavao miteny tsika dia gagazo. Mifamatika amin'ny tokony ho izy ny zava-misy amin'izao fotoana ary toa mifanohitra amin'ny fanapahan-kevitry ny ben'ny tanàna voafidim-bahoaka no raisy ny PDS ankehitriny. Ny teo aloha nanao ny ezaka tamin'ny digitalisation hanatsarana ny fomba fiasa sy ny fidiram-bolan'ny commune fa ihany koa hanamafisana ny ady amin'ny kolikoly ny mpitantana ankehitriny manao dia miverina ka io mikasa-piasa ny tike io indray. Amin'ity fikasana mela mpivarotra hivarotra an-dalambe ity ihany koa izay mifanohitra amin'ny leviana sy filamatra, ny arabe ho an'ny fiara, ny sisin-dalana ho an'ny mpandeha tongotra ary ny tsena ho an'ny mpivarotra. Androany, betsaka ireo tsena naorina teto Antananarivo renivohitra no zara fa misy mpivarotra. Tranga izay mahatonga ireo mpivarotra amoron-dalana metra-panontaniana ny hoe nahoana no tsy eny amin'ireny tsena ireny no asiana ireo mpivarotra amoron-dalana fa izao ampirisihana hoe na amin'ny arabe izao indray.
lafomba vao hafa ankizy sahirana ara-pivelomana maherin'ny 700 biazony eo anivona ivitoerana fitazana zaza sahiran'iray ao Antsirabe no tapaka famatsim-bola avy amin'ireo mpiara-miombonantoka avy any ivelany amin'izao fotoana izao ka tsy afaka manohy ny fianarany intsony antony fatapahany famatsiana rabola ny fanodikodinam-bola izay nataony ny mpitantana teo anivony ity ivitoerana iray ity vola izay mitetina 5 tapitrisa ariary ny ampy fitaovana informatika maro ihany koa ireo vao hodikodin'ireo miampy vary milanja 7 taona izay anjara sakafo sy saram-pianarana ireo ankizy sahirana mandritra ny taona andrinirina Randriamiarsoa Kolo Antsirabe. Nanomboka ny fiandohan'ity taom-pianarana 424 ity dia maro tamin'ireo ankizy izay beazina eto amin'ity ivitoerana iray izay miasa mitaiza ary manampy ireo zazakabotsy sahirana ara-pivelomana eto amin'ny fokotany am-pasambahiny ity no tsy afaka nanohy fianarana intsony izay atoany ivitoerana ny saram-pianaran'izy ireo antony no fatapahany famatsiana rabola no nitranga fanodikodinam-bola izay nataony mpitantana teto amin'ity ivitoerana ity izay mitetina 5 tapitrisa ariary ny ampy fitaovana informatika maromaro sy vary milanja 7 taona izay tokony anjara sakafon'ireo ankizy sahirana ara-pivelomana misy 700 mahery mandritra ny taona iray. Raha lohana ny vaovao azo tetỳ atoerana dia manana mpamatsy vola miisa 3 ity ivitoerana ity ary vao manomboka ny fiandohan'ny taom-pianarana dia efa tonga avokoa ireo famatsiana ireo saingy very-anjavona tsy hita avokoa izany ka izay no niteraka fahabangana arabola teo ihany koa fametrahan'ilay mpitantana ireo fianakaviana izay monina teto amin'ity ivitoerana ity raha ny fanazavana. Ny centre zany dia manana mpamatsy vola avy any ivelany 3 ireo mpamatsy vola ireo zany vao manomboka ny taom-pianarana dia efa tonga daholo ny vola rehetra ny vary rehetra sakafon'ny mpianatra mandritra ny taona dia izay no mahatonga an'le hoe lasa nisy fahampiana zany tao anatiny lasa nisy fahatarana ny sasany nisy sy voaloha mihitsy aza ny sasany tao anatin'izay nefa zavatra efa hoe herintaona zany efa complète tany amin'ny début d'année scolaire le izy ny fandalovan'ny solotenan'ny mpamatsy vola teto an-toerana ary izay mbola manatrika eto moa izy amin'izao fotoana izao dia nahitana zany fa misy zany fianakaviana maro be izay napetraky Serivonne teto amin'ny centre dia rehefa nipetraka teto zany ireo fianakaviana ireo dia izay no nahatonga ny mpamatsy vola zany nahita an'le hoe io no niteraka ny fahabangana rehefa niteraka ny fanodikodinana zany izay zavatra izay dia nangataka ny mpamatsy vola hoe io mpitantana io zany esorina miaraka amin'ny fianakaviany rehetra izay nipetraka teto teo zany nanomboka ny ady sy ny olana rehetra izay natrehanay. Vokatra izay rehetra izay dia tahaka ny fialan'ilay mpitantana ireo mpamatsy vola saingy tsy nety niala ity farany ka voatery tsy maintsy nampiakatra ny raharaha teo anivon'ny fitsarana ny filakevim-pitantanana teo anivon'ity ivitoerana ity analana azy eo amin'ny toerany satria izay no takian'ireo mpamatsy vola dia miverina ny famatsiana. Efa nandeha zany izahay tao aminazy nanao fanarahana hoe mba ialany tsotra fa tsy nety niala izy efa nanatony ihany koa zany JTCP ny diocèse teto Antsirabe nangataka ihany koa zahay hoe mba raiso ny andraikitra ataovy ny fandaminana fa sady tsy nety nandray anay izy no tsy nety niaino ny palahelo anay nefa amin'izao fotoana izao izay mbola tsy mifarana ny adinay fa mbola eo an-talam-piadiana ny JTCP mihitsy mandray andraikitra amin'izao manohina n'ireo olona izay efa fantatra fa sady mangalatra no manisakitsaka ny zon'ny ankizy ireo efa nisy vola 25,000 euro zany hoe raha dika vola gasy zany eo dia mitentina 100 tapitrisa mahery ariary eo zany raha vola malagasy nomena zany ho fisotrondrononiny io mpitantana teo aloha io izay no mahagaga ny mpamatsy vola hoe tsy misy antony tokony izanona antsony tsy misy antony tokony andavantsony ny fandroahana azy sy ny fanalana azy teto ny mahagaga nefa hatramin'izao dia mbola eto izy mbola mikaroka zavatra rehetra izay mbola hoe ahafahany mikiry mitazona mijanona eto amin'ny centre. Amin'izao fotoana izao nefa dia efa nisorona tsy ho mpitantana eto amin'ity ivitoerana ity intsony izy saingy tsy mety miala ary mbola misy ihany ny teti-dratsy ataony raha ny fanazavana ireo filakevim-pitantanana. Araka izany dia manao antsoava amin'ireo tompon'andraikitra ambony ireo ankizy sahirana manodidina ny 700 mahery izay tazana eto amin'ity ivitoerana ity mba hijerevana manokana azy ireo mahakasika ity raharaha ity mba hamerenana amin'ny ny famatsim-bola. Satria ny ray aman-dreny nefa tena tsy mahavita tsony dia nefa ny tena mbola te hanohy fianarana dia tsy maintsy nitady fomba zany dia manao asa antselika kely eny zay dia nefa le izy nefa rehefa dinihana dia lasa ohatrany hoe vesatra lasa manahirana dia lasa le fianarana ohatrany hoe tsy dia tena manana tsony nefa zay mbola te hanohy fianarana dia mba hoe ilaina zany le hoe famatsim-bola dia mangataka izay mba hiverenan'le famatsim-bola. En plus n'izay ny tena kamboty
dia mipetraka ao amin'ny zokinay aho zao dia izy manana ny zanany dia manana manahirana azy izy tsy ho vitako tsony ozy izy le saram-pianaranao dia efa manao asaasa madinidinika eny ny tenako dia no izay le fatapahan'le famatsiana izay dia mangataka zany ny tenanay hoe ngavereno ny famatsiana azafady indrindra dia manatena valiny mahafa-po izahay. avy any Antsirabe dia iazo any Toamasina vetivetsika nyrefitra ny basy ary nandrika ny arato mangarany Toamasina androany atoandro. Jiolahy miisa 5 manam-pikasana anao fanafihana amin'ny tapiadina no laviny bala ampitandro ny filaminana nandritra ny fifandonana. Erinora Zafimanana Kolo Toamasina. Tokony ho tamin'ny 1:07 minitra eto amin'ny lalam-baovao mitsofoka amin'ny vavahady ny stadium Mangarano eo an-damosiny Braony polisy boriboritany faharoa no ny fanehitra ny jiolahy sy ny mpitandro ny filaminana. Feombasy ny refotrefitra no eniny manodidina. Na eny feombasy aloha zay ohatrany hoe nagneno ohatrany ponena posy vaky zay le izy. Dia zay sy ny asa loatra satria matetika misy mpanamboatra ponena posy moa dia matetika zany hoe vaky pone le posy dia efa fieritreretanay zany hoe ponena posy vaky. Dia ohatrany mipoaka dia avy eo dia nisy indray mandeha. Dia indroa aloha zany ny tena henoko hoe nipoaka. Dia jereko amin'izay zany ny olona karaha mitangongongo mandeha makagny amin'ny stade eo magny dia efa misy inona dia mivonoko le radio. Malasy tratra voatifitra etsy amin'ny lalam-baovao. Dia amin'izay zany dia mifampiheniheny teo dia lasa moa ny olona nandeha nakegny. Dia hoe malasy 10 izy ny ankizy loha hoe malasy anaky 10 ny tratra eo dia maty daholo. Dia ny rano moa zany niveka be tamin'ny lalana igny dia avy eo amin'izay zany dia hoe fa ina zany le tena izy dia hoe regny polisy regny efa hatramin'ny maraina no nanao tenue civile niambina ny zareo fa efa malaso efa ambenana mihitsy zany io malaso io. Dia vao nahita le polisy zany zareo mandeha moto dia tonga dia nandositra be dia narahan'le polisy avy ato aoriana zany dia jeren'le polisy zany hoe itony mihitsy le malaso haiko zany hoe efa fantatra efa ambenana mihitsy angamba zany fahalalako an'le resaka ny tenen'olona zany ohatrany hoe efa malaso ambenana mihitsy zany reny. Dia zay menana hoe hijery dia ozy le polisy hoe sy azo jerevana fa tsisy lalana mihitsy eto a. Dia raha mandeha moto zao ianao andeha agny dia mangalatra sansinika aloha fa tsy mahazy mandeha amin'ity sy zavatra regny hitanay takeo fa dia teo le faty dia nitsidrasidraka teo ny raha dia niveka tamin'io stadium io am'vavahady amin'ny lalana amin'ny vaovao lalam-baovao ty ety. Fikasana anao fanafihana amin'ny tampiadina izao voasoroka mialoha izao raha ny fanazavana nomeny ny lehibe ny fampanoavana fitsarana mbara tonga voalohany teto Tomasina. Marina fampana teto Tomasina tamin'ny atoandro igny satria nisy fampitifirana tsy inona fa ny polisy pirenena izay nanao ny asany. Tsara ampahafantarina antsika fa andro vitsivitsy lasa zay efa nahazo loharanom-baovao ny avy ato amin'ny polisy pirenena zany hoe ny renseignement généraux ny polisy fa misy andian-jolahy mikonokonona anao fanafina dia fampiantso saty amin'ny fampanoavana izy ireo momba ny conduite à tenir mba hisoroana an'izay zavatra zay ka naraka ny toromarika men'izy ireo moa dia naparitaka na ny déployena ny élément ny polisy en tenue civile mba hanao filature izay olon-dratsy zay. Androany moa araka ny loharanom-baovao maropototra tery Mangalihotra Sud akaiky ny stadium no ny vorivory ireo andian-jolahy ireo hanao ny fanafiana izay nieritreretin'izy ireo atao. Rehefa tonga tena toerana moa ny polisy pirenena avy hatrany ireto olona reto no nitifitra ny polisy dia tsy maintsy nanao riposte ny polisy ka nahatonga ny fahalavoany jiolahy anaky 5 araka ny hitantsika eto anoloana eto ireto ny fitaovam-piadina nisy basa dia zava-maranitra ampiasain'izy ireo. Paritaka ny vaovao hoe misy olona détenu ao anatin'iny eny tokoa raha ny jerena so ny marinina ex détenu le izy fa tsy hoe détenu zany hoe olona fa voasazy tao amin'ny fonja be ny Tomasina zany hoe nahazo sazy 5 taona izy fa nisy an'iny remise de peine zay tamin'ny volana décembre décret 2021 679 no nazahoany remise de peine zany hoe 12 mois ka tapitra ny saziny zany satria nahazo remise de peine izy dia tsy maintsy navoaka ny fonja izy niverina nanao asa ratsy zao indray ka lavony balan'ny polisy. Raha tsy ahiviny jiolahy miisa 7 izay no lavony bala ny mpitandro ny filaminana tato anatin'ny herinandro tranga izay azo everana
ny firongatry ny tsy fandriampahalemana ary ny fifehezan'ny mpitandro ny filaminana ny toe-java-misy. Nosinganina manokana ireo mpilalao sary mihetsika malagasy mendrika indrindra tao anatin'ny fandaharana Novegasy ny taona lasa nomeny Canal Plus Madagasikara mari-pankasitrahana izy ireo omaly tetsy amin'ny Canal Olympia Andotapenaka manana ny fahaiza-manao sy ny traikefa malagasy misehatra anatin'ny tontolo ny sary mihetsika ka mahatonga ny Canal Plus manome sehatra bebe kokoa azy ireo amin'izao fotoana izao. Nomeny Canal Plus Madagasikara mari-pankasitrahana manokana ireo mpilalao sary mihetsika malagasy mendrika indrindra sy ireo tranom-pamokatra sary mihetsika malagasy omaly nandritry ny Novegas Award andihy amin'ny faha-efatra ho amin'ny taona 2024 ity. Tanjo mpikarakara ny anomezana tosika ireo mpilalao sary mihetsika malagasy fa eo ihany koa ny ampiroboroboana ity sehatra ity eto Madagasikara. Ny tena tanjonay zany mame an'le mari-pankasitrahana an'ireo tranom-pamokatra sy ireo mpilalao dia tsapanay fa tena asa be koavana be mihitsy ny ataon'zareo isan'andro ahafahana mamokatra ireo olona-tsary na série tantara mitohy hita eo amin'ny Novegas. Zay zany tena tianay zany zareo isongadina amin'ny asa nataony. Mandray anjara amin'izay koa moa zany ny mpijery satria ny mpijery no manao ny voatinina voalohany ho an'ny tantara izay tia indrindra, ho an'ireo mpilalao izay tia indrindra satria ny mpijery no mena fafinaretana fa ao aorianan'ny asa rehetrarehetra hita amin'ny tantara mitohy rehetrarehetra hita amin'ny televisiona iny zany dia misy asa be mihitsy ny ao ambadika iny ary indrindra araka ny lazaiko tao anatin'ny discours teo Novegas dia niainga tamin'ny zavatra tsy nisy, izany hoe tsy nisy mihitsy ny production locale teto Madagasikara ka dia nampiriska mafy an'ireo tranom-pamokatra malagasy ireo izahay zany mba hanatotosana ny chaîne de télévision io. Manana ny fahaiza-manao sy ny traikefa eo amin'ny filalaovana sary mihetsika ireo malagasy antony tokony hanohizana hatrany ny fanomezana sehatra bebe kokoa azy ireo ho hatrany ny fanazavana. Oui, Novegas c'est une chaîne qui a donc 4 ans, vous l'avez dit. Iny araka ny voalazanao feno efa taona izao ny fandaharana Novegas nanomboka tamin'ny fotoan-tsarotra tamin'ireny fiboana ireny no nipoiran'izy ity saingy teraka ihany koa no ny fahatsapanay fa mila misitraka fandaharana amin'ny fiteny malagasy ranoray tahaka azy ny malagasy tsy nataonay samy irery izany fa nitady ireo manan-talenta eto Madagasikara izahay mba handrafitra ity fandaharana malagasy ranoray ity tantara izay lalaovin'ireo mpilalao sary mihetsika malagasy ary ho an'ny malagasy mety hoe hevitra tsotra izany saingy tsy mbola nisy olona nanao an'izany teo aloha ary nandramanay teto izany ka nahitanay avy hatrany fahombiazana ary tian'ny olona avy hatrany ilay fandaharana satria mitovy amin'izy ireo sy manakaiky azy ireo dia izay no tiana ho tandrovana hatrany ary izao dia faly noho ny fahombiazan'ity fandaharana ity sy ny fitohizany efa ho efa taona izao saingy mbola tsy hijanony eo fa hitohy hatrany. C'est la 4e année, mais elle est là pour longtemps. Ito ny fanomezana fahafapo an'ireo mpijery sy ny mpilalao sary mihetsika malagasy ao anatin'ny Novegas raha nambarany teo anivy ny Canal Plus Madagasikara hatrany. Ireny zany ny kintana na ny stara ny sary mihetsika malagasy fa vokatra stara zava-pisotro ho fankalazana ny faharoa ny World Cola iverina ny hetsika Urban Vibes izay ambom-piona n'ireo mpankafy mozika moderna ny alahady fa 10 May ho avy zao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina Mahamasina raha ny fanazavana mpanakanto fantadaza maro no avy anafana ny lanonana mandritrizay. Hiavaka ny fankalazana ny faharoa ny World Cola amin'ity taona 2024 ity iverina indray ny hetsika Urban Vibes etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina Mahamasina ny lahady 10 May ho avy izao izay horavana mpanakanto maro ny mpikarakara ny hetsika. Misy Ania Gradz, Kaizia, Gaia, Bastalayon, César, Mad Max, Lionel, zay no avy anafana an'io misy ihany koa ireo DJ Kalaza efa fatadaza seho miavaka be ity satria hitantsika ao ny écran géant zay rahantsika amin'ny ny rimage sono sy lumière dia izy koa ny surprise zay homanin'ny World Cola amin'ny fotoana io. Anomboka amin'iray oratolakandro ny hetsika Urban Vibes amin'ny alahady 10 May io efa hita eny amin'ny fivarotana masinina na amin'ny tranokala ny ticket place ny tapakila fidirana amin'izany raha ny fanazavana trany.
fa mbola tsy nahita olana hatramin'ny androany ny olany fahatapahan-jiro lavareny miisatra ihany koa ny fiampitana amin'ny fampiasandro angovo azo avozana amin'izao fotoana izao entina hanarenana ny fahavoazan'ny orinasa JIRAMA anampy atsika amin'ny fanamafisana ny fampiasan'izany no nodina ny Organisation des Nations Unies pour le développement industriel sy ny PNUD anatin'ny tetika asa incubateur d'énergie durable ireo mpiara-miombona antoka izay nanamafy fa ilaina ny fananana drafitra mazava anatin'ny fosy lavitrezaka ahafahan'ny vahoaka malagasy amin'ny sitraka herinaratra dia izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity alina ity any États-Unis nanao fihetsiketsehany ireo pomban'ny palestiniana ny amin'ny faritra misy ny université fanta-daza maro tany antoerana androany mpianatra njato no nanao hetsika hitakina ny ampitsarana ny ady ao Gaza amin'izao fotoana izao. Mpianatra anjato nanao fihetsiketsehana ny amin'ireo université maro ao États-Unis nanomboka androany mpianatra izay pomban'ny palestiniana manoloana ny zava-misy ao Gaza amin'izao fotoana mitondra soram-bavety sy milanja ny saina ho fanehoana ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny tranga any an-toerana tao Texas. Misy ireo mpianatra nosamborina manoloana izany any Los Angeles tsy maintsy noesorina tamin'ny toerana ireo mpianatra nanao hetsika ireo ary tany a New York tonga hatrany amin'ny fifandomana tamin'ny mpitandro ny filaminana ny hetsika izay nataon'ireo mpianatra ireo. Tokana ny tanjona hoy ireo mpianatra mitaky ny ampitsarana ny ady ao Gaza izy ireo raha ny fanazavana mitaky ny tokony anampin'ny fanjaikana Amerikanina pomba ny Israela ihany koa ireto farany raha ny nambaran'izy ireo hatrany tao amin'ny université ny Manhattan tamin'ny volana oktobra lasa teo no niantomboa ny fihetsiketsehana tahaka izao iamafy ny fameahizana ireo mpianatra raha toka mitoy ny korotana raha ny fanazavany tompon'andraikitra any an-toerana ankilany nanamafy ny teo anivon'ny Maison Blanche fa manaiky sy miaino ireo mpianatra manoloana ny fitakiana izy ireo ary zo ny fahalalahana maneho hevitra. Mifarany eto indray ny fiarahantsika ho an'ny androany naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mbola maro mifandaharana hoentina aminao amin'ity alina ity isan'izany ny ankitso-po iresahana mandidina ny toedra raha-pirenena amin'izao fotoana izao sy ny fiatriana ny fividianana fa iny ny fandaharana ho amin'ny androany raha l'ACN Guy Maxime avy amin'ny cellule de crise diovy Madagasikara sy Andriamiadana Rija avy amin'ny collectif malagasy ho an'ny district an'Antananarivo avaradrano fandaharana izay anasananao vita ny fampalalam-baovao veloma tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax vous a présenté Nivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.